mbola ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika ry havako. Amen. Nandeharaka hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra, misaotra anao fa omenao herinandro vaovao indray izahay. Anaovanay izay mahasoa anay Tompo amin'ny fiainanay isan'andro, ary itodiana aminao koa manoloana an'ireo fanompoana samihafa andraikitra napetraka ao taminay. Tompo, mangataka ary izay mba ho herinandro fahombiazana, feno fitahiana ho anay Tompo ity herinandro ity. Irianay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ny FJK manana Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara izay mamorona ho antsika, manamboatra ho antsika ny perikôpa 4:24 dia nandamina ry havana fa azo ambara hoe nanomboka omaly ny antsoina hoe herinandro ny fanahy masina. Izany dia herinandro natao hiomanana ara-panahy mialohan'ny alahady Pentekosta. Koa dia anio dia antsoina hoe alatsinain'ny fanahy masina. Izany dia mifototra hatrany amin'ny lohahevitra hoe miasa ao amin'ino ny fanahy masina. Ry havako, ho hiaro ny Tompo amintsika amin'ity anio ity andeha vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Ary nidina teo amin'ny rahona Jehovah ka niteny taminy dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ka napetrany tao amin'ny olona 70 lahy. Ary raha mbola nitoetra tao aminy ny fanahy dia naminany izy nefa tsy nanao intsony. Amen. Nomery 112 520. Mbola tany anefitra ny zanak'Israely ary sarotra ny fitondrana sy ny fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra mba hahatonga azy ireo tafiditra any amin'ny tany Kanana. Noho izany dia Mosesy no napatraiketin'Andriamanitra ny fitarihana an'ireo vahoaka an'ireo mba ahazoan'Andriamanitra miara-miasa amin'ny Mosesy ary indrindra koa amin'ireo olona izay nitsongaina ny vidian'ny Tompo miara-miasa aminy dia nangalan'ny Tompo ny fanahy izay tao aminy, ilay fanahin'Andriamanitra izany tao amin'ny Mosesy dia napetrany teo amin'ireo olona 70 lahy. Dikan'izany dia izao: voalohany, zaraina amin'ireo 70 lahy ireo koa ny andraikitra mba hitovy saina amin'ny Mosesy izy ireo amin'ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra. Samy hahafantatra ny sitrapon'ny Tompo tiany hitondrana ny vahoakany. Faharoa, ny fanomezana ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny olona 70 lahy io koa dia midika fa nahazo fanomezam-pahasoavana maminany izy ireo mba hahafantatra ny tian'Andriamanitra atao amin'ireto vahoakany ireto. Dia hitantsika mantsy fa manoloana olana foana ny amin'ny zavatra misy iainana andavanandro reto vahoakan'Andriamanitra reto, tany anefitra, ny hohanina, ny hosotroana, ny fahavalo etsy ihany koa sy ny sisa rehetra. Fahatelo, io fanomezana ny fanahin'Andriamanitra io koa izay nalefany nomeny ny 70 lahy mitovy an'ilay tao amin'ny Mosesy izany dia izao: famantarana fa nomen'Andriamanitra hery sy fahefana ireto olona 70 lahy ireto mba hanao ny asan'ny Tompo eo amin'ny fitarihana sy fitondrana ary fitantanana ny vahoakany. Ry havana, mampiray saina sy fomam-panahary ny fanahin'Andriamanitra eto. Izany dia hitondra ho amin'ny fahafahana mitarika ny vahoakan'Andriamanitra mba ho tonga soamantsara any amin'ny tany nampanantenain'ny Tompo dia ny tany Kanana. Ahalalahana indrindraindrindra izay tian'Andriamanitra atao amin'ny vahoakany. Izany ny fanahy izay nalainy tao amin'ny Mosesy ary nampitainy tao amin'ny 70 lahy lolon'ny Israely. Amen. Andeha ary hivavaka isika. Ry Tompo ray any an-danitra, misaotra anao fa mijery izay mahasoa ny vahoakanao hatrany ianao ary maniraka mpiara-miasa, mifidy mpiara-miasa ary mametraka ny fanahinao ao anatin'izy ireny mba ho iray fo sy saina mampanahy amin'ny fitondrana sy ny fitantanana ny vahoakanao. Dia ingany Tompo mba ho aminay tsirairay avy izay nifidianao koa hitondra ny fiangonanao ankehitriny
Ingany mba ho aminay koa ny fitoviana fijery tahaka an'izany, fitoviana sy fahalalana ny sitraponao mba ahazoana mitondra ny fiangonanao tompo any amin'ny kanàna vaovao. Dia ilay fansakan'ny lanitra, ilay fiainana mandrakizay ampanantenain'i Jesoa ny vahoakany. Dia mba ho tanteraka aminay anie izany amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.